L'actu du jour. Faly miarabantsika rehetra indray amin'tyo fotoana izay nifanomezana ty androany. Za moa efa nampafantatra anareo mialoha hoe ataoko hoe vahiny nefa tompo tanàna, ataoko hoe za ve no vahiny fa mba nanasa azy satria moa misy point teboka kely izay tovisanay mianadahy moa zany eo amin'ny zavatra tsy hafenina zany, eo amin'ny fanohanana ny mpitondra teo aloha. Namanoana moa zany tenanay nenay hevitra satria efa nampafantariko anareo taloha tany hoe tamin'ny vao nipetraka le io fitondrana amizao io zay mangalatra fahefana zany raha tsika mahita ipetsam-bavana izan'olona be dia be anao ary tena malaza mihitsiny de nandinika zany ny tena zany na de hoe nisy fotoana nanoana kely telo-herinandro zay mangala baraka de niemitra zany satria lasa ny hainy vahoaka ny firenena mivadika otage amizao ankehitriny zao ka faly miarahaba anareo mamerina fiarabana ho anao ihany koa rapetsam-bava. Misaotra tahina, misaotra nanasy. Za moa mpanaraka ny live fotoana de tsika fifaliana be ny hoe mba mifampiresaka ohatr'izao tsika menada satria misy olona mampitovy antsika hoe reto olona samy mantsamantsa-bava reto. Samy mantsamantsa-bava izy olona nefa ny ilaina ihany zay fomba faneho-kevitra zay zany satria hevitra ny antsika ny avoaka fa tsy hoe akory-tsika dia hampalaza ny tenantsika. De zay no isan'ny hoe mafaly satria fantatro koa fa be dia be ny olona mpijery anao, mety mpijery koa miandry zavatra ohatr'izao tena miandry mihitsy ny olona amin'ity androany ety. Isika zany hatramin'izay samy mamoaka ny hevitra any amin'ny sehatra misy antsika any fa indraindray ny olona manontany fa maninona nareo tsy mba miaraka. Zay moa le izy isorana anao aloha zany nanana le initiative hoe ndao mba hiaraka fa zava-dehibe zany zay ty tany lavitra be aty izy avy any alavitra be tonga aty za koa moa somary lavidavitra ihany fa mbola tiavana ny lehibe indrindra oui de etiko anamarihana koa moa le hoe mpanohana fitondrana teo aloha sy n'inona za aloha tsy niafina tamin'izany 2018 tena tsakatrehatra tamin'ny fanohanana ny président teo aloha zany misy fotoana indray niataka ny fanazavako tamin'ny vidéo ihany zay amin'izao fotoana izao tsy hoe manohana na manohatra fa za kosa efa niteneniko zay hoe zay manohatra n'ity fitondrana adaladala ity de namako daholo na izy io na izy zay manohatra an'io de akamako de tsy mijery loko tsony zany zao hoe orange sa bleu sa vert mila ny anasorana an'io fotsiny io ny any tsy mety amin'ny mpangalatra mpamono olona de io ny any mila hoe tsy mety tsony de zay mahatonga anahako mijoro mety averin'ny olona indray betsaka no miteny zany io fa miverina tamin'ny couleur teo aloha tsy mamenatra zany raha ohatra ka zay ny ahongana an'io ka tsy olona namiko zany fa mila miongana fotsiny io amiko zay zava-dehibe. De misaotra betsaka anao fa ny tena koa moa zany zay somary nisy lalana nitovizantsika kely za tena niaraka atao mihitsy fito taona lomany tao tena nanao social tena nanampy vahoaka zany ny asany atao nisy fotoana zany tantara kely hoe zay misy mandeha manao social reny raha sendra sarosarotra ny lalana na hoe nany fotoana enjikenjena ka tsy mahatratra de tena karavasiny filoha rajoelona mihitsiny de nisy fotoana koa zany niataka kely koa satria olana anay samy tao anatiny tao le izy de niataka natonga ziska hoe tonga aty ivelany aty moa zany somary ohatrany sorena kely satria moa izy ny filoha matetika fataon'olona zavatra zay fa ndraindray koa zany nandinika zao hoe inona moa zany no tokony afahadosoany ohatrany vahoaka malagasy rehetra zay miaina am'izay situation zay am'izao na ino sy ny grevy tamin'ny resaka jisorano ohatrany hoe tezitra azy zany fa tsy nieritreritra hoe ny anongana izay disy fanantenana am'izao fotoana zao disy fanantenana tanteraka ny vahoaka am'izao fotoana zao ary lasa miverina miantso azy hoe raha fantatra ohatra zao tena tsy nieritreritra mihitsy zay hoe olatsaka tereny ho iafara am'izao zavatra faty mikararana von'olona fandroana amin'ny tany fidoboana amin'ny tanin'olona no surtout any vahoaka malagasy majinika moa zany tena iantefan'ity olana goavana aty de eto koa moa zany fomba fijeriny tena hoe satria mitondra ankehitriny zao de miravoravo tanana tena miravoravo tanana izy ny responsable an'io fa tsy hoe miravoravo tanana mantsy hoe te hanao fa tsy afaka manao fa izy ny eny io
tena marina zay izy tena neo hainao ary zay. tena tompona Tena andraiky marina. zato isan-jato tsy afaka manilika andraikitra izy Mhm. ho azavaintsika moa zay rehefa avy eo fa Mhm. za tena apetrako aminy tena accuseko mihitsy raha misy mifaty olona reo manao azy za tena zay ahoana fomba fijerindreo zanao am'zao Ah. isaky miana kely de razo ela na jiro maty ara Eh. ao tena be de be a mpitondra fivana tena miresaka aminy fa tena tsisy jiro mandeha tsony tsy araka ny eritreretina de zareo nefa miakizian'ny rajoela foana ahoana fomba fijerinao zay ka zay le fomba fiadina olona lasy ny fiteny an'izany Mhm. hitanao le anafianana an'le tsy fahaizana Mhm. zao anie le izy raha misy aloha olona hoe mpanaraka anao ka fa nijerijery ny vidéoko tany aloha tany any volana septambra zany de fa niteny an'io zavatra io hoe ho avy fotoana faran'izay angiry-firy eo Madagasikara Mhm. niteny mihitsy aho tamin'izay hoe io avy eo aminareo daholo ny loza rehetrarehetra Mhm. mbola ao zay vidéo zay fa raha hoe ilaina de avoakako zay fa fa nitanisany Tena zany miantra mihitsy ankehitriny, a. hoe nitanisa mihitsy a zao zavatra iseho zao zavatra iseho Ah. de avy eo am'izay ny olona olo eo a iteny hoe tena leonay ihany rajoely io le scénario io seho io be de be amanetsy ny olona nahita an'izay vidéoko zay Mhm. ny tiako tenenina tamin'izay zany prévisible be ny zavatra misy am'izao fotoana zao Madagasikara hoe olona reo anie olona tsy niomanaka fahefana e fa nomena fahefana reo satria hoe sasa fotsiny opportuniste fiteny azy nomena fahefana zany reo hoe namena vola de hoe olona gadrany reo e Mhm. tsy malaza gadra tany Atsefany io e Mikael anie gadra tany Atsefany araka tamin'ny namany ny resaka fanonganam-panjakana no Ary zay nampigada azy ary zay natonga azy nivavaka hono nanao iny aloha tsy fantatra le fivavahana nanao fa le fivavahana fa nanao an'le mpiandry ka eny ka iny moa voadona tany. tsika anie tsika olombelona matetika rehefa voadona amina zavatra rehefa hitodika amin'Andriamanitra fa rehefa azo indray ny ilaina de adino zao Andriamanitra zao e zay zany le za tsy hoe za kristianina za mpivavaka fa mitovy daholo. le fampiasana an'le izy mihitsy tsy mety amiko fa zay ny tantaran'ireo hoe olona gadra ary raha mahita nareo am'izao gadra daholo reo manana fahefana reo de revo ministre ny justice olona gadra anie iny e mahakaka anie zany e tena tena naremarika koa anao tam'izay tena tsy mieritreritra zay Gadra tena daholo olo reo. mana dossier mbola tsy nigady mana dossier mavesatra tena hoe mangalatra marina amina hoe miliara marina hoe mbola tsy nigadra tany am-ponjy izy satria nanitsoaka anakaty Fa fa mbola fa tsy mis- mahafafa mbola telo taona manana Mbola tsy nahavoaloha sazy. mbola tsy nahavoaloha sazy ny telo taona io ministre ny justice io jerevo reny rehetrarehetra re conseiller sy ny rehetrarehetra reny avy gadra jerevo sy ferinanse aloha le mpanenjinenjika atsika Olona- inona nampikadra an'iny iny le manoatra nataontsika sao de manao chantage miteny hoe avokako zao raha vao tsy amenareo vola resaka vola resaka Resaka vola vola nampikadra teneko azy. aminareo mpanaraka eto mihitsy zany hoe misy ny olona zany a manao an'izao zavatra zao de dafa vola anaovana chantage aman'olona satria mieritreritra manana ny autorité kely a de raha vao indriaka ianao raha vao tsy minana voakako ny vidéo de mitory ny olona migadra teny tamin'ny mora gadra lavy reny fa am'izao fotoana zao koa misy a za tena malelo ta inona maiteniteny an'izany aminao hoe misy keo amintsika mpamoaka hevitra zay tsy mpanao politika mihitsy fa mba tia palaza ny tenany fotsiny e fa hitanao eny foana izy hoe rehefa misy manome vola izy a de mivadikatso tena tena remarqueko zay fa reo marikeo zay zavatra zay tena mambenatra mandoto rano zao fiteny zay tena mandoto rano tena enzana rangaha oui za zany ao anatin'le izy a za aloha tsy hanenjika an'ireny olona tsy teny anarana koa rehefa aloha ny olona samy mahalala an'izay ataony ihany fa isan'ny tena hoe conviction-ko mihitsy hoe za tsy manenjika namana aloha rehefa samy mpamoaka hevitra de tsy mamoaka tsy oui de toute façon a ny tanjona ny rahana hoe ndao alongana ny fitondrana io fa jamais amiko mihitsy zany hoe andeha hanoana kely an'ity fitondrana ity andray aloha satria ohatrany hoe amiko io a rehefa maizina de maizina io fa tsy mety amiko zany hoe androany izy ohatrany tsaratsara andray no raha mba fantatrao mantsy fa de za de nitenena mihitsy hoe tokony mba manao resaka ko fiarana zany sandry grand sud e olona dahalo be efa avy nigadraka eo ve raha petsam-bavany de olotoko amin'io ny tena ko azafady erreur be zay le fomba fijerena zay mantsy le izy ndao tsika ifampiaro satria samy avy any amin'ny sisina vari am'izao Madagasikara anie raha za manokana tsy tokony apetraka mihitsy zany hoe zao fokianina na fokianina na fokianina raha raikitra ngidra koa nga misy mahay milomano afaka ivoakany ka Océan Indien reo mifamono daholo reo fa tsy misy hoe zay lomano ary na manana fahafahana andeha hitsoaka ary io tsy ohatrany Afrika tsika fa tsika olona natao vahoaka ray ny toerana naterahana fotsiny samy hafa donc zany a le mahatonga anahako miteny zany mantsy a ampidina ny foko am'izao za mihitsy na fitiavako tena izany tsy nitiavako ny fitondrana io satria za zany eritreritra hoe fanavoazana le izy a fa vao nanomboka io a tonga de fampiatsiana atipoko merina am'izay reto bande rouge tena zay niformeny reto nalainy reto fitondrana reto mihitsy nasiana miantsaantsady hoe nareo voatany io niafarako natao hoe côtera de service hoe mpilelaka fatombenany ny merina za moa niafarako zany
zany ndray tsy miraraha an'iny azy zany raha Betsabava azonao satria ny antony ny anamety ny petraran zareo tsy napetraka akory areo mba hitsoko kely koa anao amin'ny zavatra iny tsy napetraka areo to fa nangalatra fa ny vahoaka zany satria za manko mitenena nanongana ny Rajoelina nareo de hoe tsy maninona ny maneniny afaka miverina nge tsy mampanina zany ohatrana koa de tena niteny mihitsy hoe disy fanantenana fa telerinandro fotsiny hoe nanoanoany hoe mety za satria fanavoazana telerinandro afa baraka mihitsy ny aveo ny tiako tenena zany hoe na de nandeha ny grève jiro ary ny vahoaka tsy mieritreritra nala ny Rajoelina satria be de be ny manitsy anio anazy hoe zay madame Lewis aoka mba hazava fa zay tsy mieritreritra hoe anala ny Rajoelina fa ny grève rehefa resaka jiro fa reo nararoatra reo olona reo de io tsy nomena zareo koa le fahefana fa tonga de bodohan zareo le fahefana de raha vao tsy nanaiky am'izay hoe tsy zay nge le izy nampidiriny zareo any amponja daholo zeny nanohatra an'iny hoe tsy zay ny fanarahana le izy ameko anao le tantara reo olona reo misy vola be an'ny karana namenandreo sy misy olona vitsivitsy maromaro izy tao amin'ny Cap-Sat tao namena izy andray 100 merina tamin'ny 2009 satria ny Cap-Sat ny tamin'ny 2009 tena fatritran'olona de sarza lary zay sa zany zay opportuniste ny teny meo vola fa hoe re sa zay ny tiako tenenina zany olona voavidy vola daholo mitarika an'ito olona io na ny miaramila zay nivadika na reo le hoe zay de zay ny greka zay hitatsika am'izao voavidy vola daholo reo fa le vahoaka tsotra tsy nanatsiny za hoe tezitra tamin'ny jiro sy rano tapaka voatarika satria naninona tao anatin'le fitondram-panjakana koa nisy nametailana ny Rajoelina de iova porety nefa n'le olona reny efa mamehoditra akondro azy ary ameko anao hoe fa naninona no somary tena niataka tamin'ny Rajoelina mihitsy tamin'ny fotoanandrony tsy Rajoelina ny problème fa reo olona nanoana nanodidina azy satria ny antony reo zany tena nanao zay tsy nafahanao na nanaksetany amin'ny Rajoelina zareo am'izao zareo nanatombontsoa am'izao zay tiako atongavana am'izay am'izao fotoana zao nefa isika zay tsy nanindry za zany aloha za sady tsy TGV tsiro maro tsinitsinina zany fa za ndray lasa manao ny asan'ny TGV ato lasa azonao ny problème zany de zay zany lizy hoe le olona nilelaka ny Rajoelina sy le nanao zay rehetrarehetra no tsisy hita daholo ninana de samy miafina ny tiako tenenina zany zay ny anisan'ny condition mahatonga ana hoe misy kosa monsieur Rajoelina mety zavatra azo ifanarahana fa zao za aloha raha mbola hoe miaraka tamin'ny olona anao taloha ianao aloha fampitsodrany teny zao hoe za tsy miaraka aminao zany satria ny olona reo olona rehetrarehetra zay niara-ninana tamin'ny ninana nanararoatra nampiatra fahefana sy ny rehetrarehetra tao reny enenina tonga an'le olona nankala azy ny tena marina azonao za tsy hoe misibile an'iza koa fa tiako teneny hoe généralité ana zavatra ny teneniko hoe ny olona ray rehefa une fois diso milelaka azy loatra amin'ny manodidina azy mipasoka nefa malama ao zao fiteny zay de normal ianao raha ankalan'ny olona de tsy mahalala tsony anao le olona kefa manomboka mimenimeny fa merci président foana ny eniny sofiny Rajoelina merci président mety président zay zava-misy zay mihitsy ny tena marina zany tenenao zany efa any amin'ny farany izy efa amin'ny farany izy hoe zaka tena nisy namitaka efa trop tard zany hoe tsy mila olona nafisafo atsony fa mila teny marina tara be le izy ka satria le mpamadika efa nahazo sehatra hitatsika tole am'izay zao mpamadika io efa zay moa misy zatra ny teneniko hoe fotoana ohatry zao koa ilaina mba ahafahanao mahafantatra ny vary sy ny tsy parifary zao zany zao renga Rajoelina mino fa any aminany tsakotsako mihitsy hoe ve ihany nanamadika ve ihany nanamadika fa reny ny tena natonga ny firenena io ohatran'izao de mbola miara-mihinana am'ireo ihany izy am'izao fotoana samy fatritran'olona izy benakavy tena fatritran'olona mihitsy anotoiza kely an'izay resaka anao zay parole na Raha-Betsabava ozy ny vahoaka mankafy anao tena hoe zay nahatonga nany somary ny réfléchir kely hoe hotsotiko miaraka amin'ity Rajoelina ty noho ny reto nataony reto mpanohana azy tena nanimba azy reto ve nefa fantatra hoe tsisy elokany zay nahatonga ny verina kely azy any hoe inona moa zany ny eloko Rajoelina direct amiko ka hoe iny azy zany no nde anangana fahavalo azy non nandinika kely azy zany fa mitao anatiny tao de zay mihitsy ny zavatra naseho zay henatra be itodiako amin'ny Rajoelina manokana ity aiza zao reo olona reo tena hoe nahita tombontsoa taminao fa zahay na plasy ara tsisy tombona kely nefa de nanoana nandany vola mahita anao zao am'izao fotoana zao ny fikan'izy ireo moa zany sy ny fialana gigla motifa de hoe matahotra sao de migadra tsia
lasa mironao mahazo tombotsoa milelaka ao firy tsika ne olona nanana majorité to amin'ny assemblée nationale io e ay zareo député be dehibe reo amin'izao fotoana zao namba mitsangana ary nefa olona manana immunité parlementaire tsy voasambotra zany raha reo ve mitambatra ve reo de aresy an'io mpangalatra fahefanareo zay mpamon'olona amin'izao fotoana zao tsy misy hoe na hoe firesakina amin'io vahoaka zay nifidy anao reo nifidy an'zareo reo nefa de reo solombavam-bahoaka tsisy mba fietsika kely nataondreo député reo nefa de reo tena anisany olona nanimba anao ary tena nanao zao anisany natezitra ny vahoaka tsisy na olona le olona ambony ministra reo zay tena nahazo tombotsoa taminao tsisy zahay zay tsy nahazo na niariary nefa de ny dépense zao hoe nampandany tany amin'ny district anisy anay zay zao mibaby ny heloka an'ireo tsy valahara reo zay namitaka anao reo tena hoe mampalahelo le izy fa kosa tsy janona treto zay fa mijery hoe iza daholo reo olona reo zay misolelaka amin'ny fitondrana tsy voafidim-bahoaka tsy mana sentiment ny vahoaka akory zay mahatonga an'ireo vahoaka maty reo fa nga misy geste ataon'ireo fitondranareo amin'izao fotoana zao monsieur le président Rajoelina fa de mijery fotsiny amin'ny fandroana devoly amin'ny alalan'ny fandroana devoly sisa no anakona ny ratsy ataony tsisy fa de eto de mametrapetraka hoe bon ny anay ny fahamarinana ihany rehefa hitanay tsy mety toerinay jusque farany tsy mety toerinay hoe oentinay za le amin'izao fotoana zao tena le firenena natao otage le vahoaka natao otage amin'ny fitondrana zay tsy mahomby fa nisorako anao fotsiny président Rajoelina hoe ianao tsy de nametraka ny amponao loatra sa ahoana oui zay tsy nametraka ny ambony izy fa mbola fa za somary gagaga ihany hoe firy volana tsy miteny izy hoe mety bon hoe zay soanareo de miala madiodio ary fa tsy isorako azy kosa tsy nametraka ny ampony izy arapetrambava de zao hoe tsy haiko aloha tsy haiko zay tany amin'ny parti anao misy ny olona miteny zany nahazo vola tany amin'izao de nahazo vola tany amin'izao za aloha sivy mijoro ny Rajoelina raha namena de aero anary azonao le tiako tenenina raha mba misy koa ve mo monsieur le président Rajoelina tiako tenenina zany ny olona zany mametraka etikety fa tsy manao analyse za raha natsikaritra nareo tamin'ny voalohany tena isan'ny tifitifitra ny Rajoelina satria arak'izay teniko zay hoe ny olona ao ambadika sy ny karaha za tsy miteny akory na dioby fotsifotsy ny Rajoelina misy responsabilité any tao tsy afaka mandahany zany tsisy olona parfait zany any akabeazany zavatra niseho de misy olona tena hoe namandrika azy fotsiny tao de natateraka mission fa par contre nefa tsy azoko lavina mihitsy zany amin'izao mety misy ny olona tezitra sy amaly an'izany fa amin'izao fotoana zao mbola ny Rajoelina aloha amin'izao de pahanoana indrindra amin'izao vao nanao ny fanambarana kely izy tena nasofla kely tamin'iny fanambarana ataon'iny za analyste politique efa 91 any efa nanao politique mahafantatra ary sahako mirehare hoe zay olona mba tsy niseho fa zay olona nitohanako hatramin'izay ohatrany lanilany foana nanohana ny Ngara-Valomanana tamin'izany tena niditra tsehatra mihitsy lanitra Valomanana nanohatra andra Valomanana indray ay ratsiraka ihany tsy nitohanako mihitsy fa nanohana ny Zafy Albert tamin'izany fotoana nanohana ny Ngara-Jonary Mampianina tamin'izany fotoana nanohana ny Rajoelina moa farany teo tiako tenenina hoe ny fahafahako ny fahatakarako ny fanaovana politika ao Madagasikara zany natonga nananohana olona de ohatrany hoe tsy mbola ny se tromper mihitsy aho zany de mbola nitohizako zany hatramin'izao fa za miteny anao ary afaka manokatra saina sy maso reo olona reo fa raha amin'izao misy fifidianana tsy misy matotra Rajoelina reo mbola lany izy mbola lany Rajoelina akory miteny zany fa resaka réalité ny teneniko satria ny antony amiako ny antony izy moa ny tena adversaire ny Rajoelina tao Madagasikara tsy Ngara-Valomanana aiza misy andra Valomanana amin'izao miara-miditra amin'ny fitondranana izy misy olony ao anatin'ny gouvernement question petraka koa zany sasa manakina akory izy ny fitondrana izy satria fa ny olona tsy adala rehefa tsy manakina ianao zany de namana satria ny antony fotsiny mialatsiny ny mpanohana Ravalomanana manaraka be dia be fa manazavanareo ny hevitra fotsiny hoe ny olana de zao amina politika de mila mise positionner anao
tsy misy metimety ihany nataony ka na tsy mety ny ataova rehefa tsy mety dia tsy mety mety fa voilà tsy hoe sokafany kosa ny antiky koa dia aloha noanoana kely azy na dia fantatrao fa tsy mandeha amin'izay lohan'ny ara le zavatra any mantsy le olona fatana voaka miparitaka io tsy mba miteny izy a izay ny tiako atongavana hoe na dia fiaraha-miory amin'ireo vahoaka reo fotsiny ary zany anie tsy politika e misy vahoaka maty be dia be eo vahoaka malagasy reo ary tsy fantatrao ny antokony isy an'ireo na mety mpanohana anao reo na iza fa mba miray miara-ory e dia izay fotsiny le izy fa jereo rangindra valomanana tsy niteny raha Jonary Mampianina moa dia izy teo filoham-pirenena ary izy tamin'ny taonandro ny zararana 7% mbola nampipina fotsiny ary fa tsy tonga 7% zany izy raha ny tena réalité resaka analyse politique ny tenenina ny tiako tenenina zany hoe ny olona mpanohana ao fa za tsy miteny an'le mpisilelaka sy mivady apalitao le olona mpanohana mbola mipetraka amin'izao dia ny TGV ny antony TGV ho fa tsy hiromara samy hafa mantsy reo ny TGV ny amin'izao fotoana izao zaro nisy tamin'ny oviny ny fankalazana inona moa dia tany amina faritra ray tany tany Vatovavy sa Fitonany nanao filarana fa tonga dia TGV daholo nanao filarana orange daholo dia gaga hoe ohatray fa reto ny olona mahasamby joro amin'ny foto-keviny fa ny ao Antananarivo miafina daholo tsy hita hoe makaiza satria matahotra gagazony hitanao le lasiten'le olona fa nga misy fonja omby ray alina zany eo Madagasikara e za tena gaga zay mahatonga raha miteny hoe tsy excuse zany oui tsy excuse zany dia io le vahoaka na dia hoe anao hetsika fotsy fiaraha-miory ara dia matahotra va sao dia lazailazainy olona fenao mantsy ny tena mpikarakara le hetsika fotsy zany kara sady ambadika le famonoana amina rivony io za ondry karaha rajelona amena tena enjara be izy tena zara koa ary tsy manina natao ambadika le hetsika fotsy satria zay nyfanirivo alena mony kosa aloha za hoe zara koa raha alena mony kosa aloha mialatsiny aminareo fa zay tenena zareo ary zay fa raha hetsika fotsy indray izy za tena mbola manentana foana ary zay ny tanjoko kanefa ny dia mampalahelo le vahoaka n'Antananarivo tena hoe fantatry le fitondrana nefa raha fa vahoaka n'Antananarivo no mirotsaka dia fa danger ho anazy zay no nahatonga azy nampangina ny Guerre Gerson Antoine satria vao nanao démonstration de force ny Guerre Gerson Antoine dia nemotra daholo sao dia miakatra Antananarivo ireo vahoaka ny Rivomamy sy ny rehetrarehetra reo satria ireo matahotra vahoaka ary ireo tsy afaka nagatra vahoaka ray alina zany ma tsisy an'izany fa ny fitiavan-tenanareo mahatonga anazy manararotra ohatran'io rehefa mandeha tsirairay avy ianao mety azo samborina fa raha olona manala ny tombony tsy lanindreo zany fa reo olona saritahotra fitondrana saritahotra io raha zany izy ampiakatra firy miliara natao ke arivo fotsiny ve ny vahoaka na roanjato ve ny vahoaka mijoro eo ve dia ampidirina ny amponja daholo impossible zany tsy possible zany misy mantsy le kanareo any andafy any fa averinareo fa moramora fiainanay koa moa io miteny lava isan'andro io averinao fifalianao anay moa ny asanay ary korotana amin'ity resaka fitiavana Madagasikara ty fa tsy misy mihitsy hoe nareo mba afaka miteny zay fa miteny amin'ny rivotra zay rehefa tsy hanao ininonareo zay le izy amin'ny rivotra ny teneninay tsy lany andro fotsiny ianao lasa ohatrany meno tantara ho an'ny olona meno antsika inona indray ny épisode tenenin tahinao inona ny tenenin rafetsam-bava ao lasa mihaino fotsiny le olona nefa ny tsy hainy fa miankina amin'ny ainy iny io zavatra io io resaka hain'olona matimaty foana io raha zany any Madagasikara tena teneniko anao raha za zany ny vahoaka tena sarotro mitondra tsy mila olona be dia be fa laza fotsiny raha eo an-davarangana miteny hoe matahotra faty satria matahotra tosorona fa tsisy na dia ray ary dia mitomany fotsiny ataon'le olona dia mitomany manao mba nitady aloha dia hita mifaty dia mitomany zay fotsiny angena ataon'le olona amin'izao ahoana moa nefa amin'arivony raha natao ke reny havan'ireny olona maty reny hoe mandeha mijoro mitabatra efa nisy taona nanentana zay nanentana fotsiny ianao koa nanentana hoe mitambara ianareo tambara satria misy saika zavatra atao aby moa tanatin'izay nisy sosial saika natao tao anatin'izay matahotra olona le olona misy président fokotany koa menasy tao anatin'ny zavatra zay menasy amin'ny président fokotany tsy mahazo manatona andreo fa reo ry razoelany ambadika reo zany mahazo ny lasy zay le teneniko rehefa mandeha tsirairay avy ianao dia mora indray raha nitahotra fa ny mita be araka le teninao teo tsy lany mamy fa io rehefa mitambatra ny vahoaka tsisy nampisehoan'ny heriny eny telo izy le général teny hoe tsisy vahoaka maresy tafika zany rehefa resy ny tafika ihany rehefa resy ihany le ana retsoka daholo ny tafika fa tsy hita hoe nanahoana io zao ny tafika inona nataony eo tsy hitako izay lana an'le tafika amin'izao fotoana izao matoa ianao soloany ramika Rusia tsisy valeur ianao zany aminy tena mamy afatra apitaiko amin'ny tafika zany tsisy valeur nareo aminy tena tsisy valeur za manao fandarana mikasika ny Rusiana io foana fa tena henatra reo io zay koa zay rapitsam-bava azonao
tsy vitan'ny hoe rusiana fa milisy ohatrany Tchétchène-nareo. Tchétchène. Ohatrany hoe bandeau rouge reny ve zany sa inona zay no noarako an'ireo moa zany zao mantsy le izy totandroka ny filazany io reo tsy hiaro andramika zany satria ireo mahalala tsara ny convention internationale hoe tsy misy miaramila avy any amin'ny firenena afaka ifampitifitra miaramila tompotany zany voarary zany na ataontsika hoe Russie ary tsy afaka anao an'izany zavatra niseho tany Mali zany inona ny zavatra niseho tany Mali rehefa io fois niakatra daholo ary ny rebelle rehetrarehetra fa tsy nanino nanangoronetana ane le rusiana satria tsy ady izy tsy tifitra mihitsy satria tsy ao anatin'ny attribution an'izany fa inona zany tena antony ipetrarana ny antony ipetrahan'ireo satria namena permis d'exploitation reo zany namena an'izay de nalefa ny fanjakana reo hiaro an'izay zavatra zay fotsiny fary Mikael Sersiteny no mizesta hoe andao mba miseho kely izy mba andolona ny miaramila gasy andolona ny vahoaka hoe naka rusy mihitsy aho garde du corps fa tsy hiaro azy zany reo tena fanaovana tsinotsinona ny miaramila gasy fanaovana tsinotsinona ny miaramila gasy fa tsy hiaro andramika zany reo raha raikitra misy pobasy ray tonga de mody reo ary fantatry ny miaramila zany fantatry ny miaramila sasany zany za olona fantatra reo misy miaramila mifanerasera amiko anatin'io zavatra io de tena miteny mihitsy reo hoe tsy mitenir adiny nefatra reo izy de lasa zany le zava-misy de zay zava-misy raha tadidinareo anyteny hoe alainay fitondrana io tsy hoe bluff akory reny zavatra efa tena mariny reny ary nanisan'ny miaramila raha teneniko taminareo zao miaramila miaraka aminay eo ny olana fotsiny de zao ary tiako manazava an'izany ampanaraka anao eto hoe rehefa natao daholo ny scénario sy ny stratégie rehetra de tena eny hoe tsy maintsy misy olona maty io ka tsy maintsy misy raha latsaka teo ny nampihamitrah satria ny antony de zao za tsy olona mitady fahefana ka hoe teo président na teo premier ministre na teo ministre raha olona manana ambition politique zany ianao de tsy niraharaha za fa hoe quoi qu'il en coûte ozy mivaza zay izy maty iny fa rehefa tonga amitoera koa de zay fa za mijanona olo tsotra inona moa ny intérêt ako izy fa olona maty eo na amin'ny parti an'izy na parti an'izy de nangatakata amin'ireo namako reo hoe mba hajerevy any aloha sao de mba azo revizena le zavatra fa tsy mety zany mbola isy rahana malagasy latsaky zany tena marina zay de rehefa nyteny nefa le tompona andraikitra nyteny tena le izy izy zany la tsy possible fa tsy maintsy misy raha latsaky io fa tsy possible mihitsy izy satria reo tsy reo izy tsy ho tenenina fotsiny apetrao basy de ametraka basy fa reo hitady zay rehetra fomba afahana mitazona io toerana io nampiasa basy ary amony vahoaka amitaka vahoaka reo efa sa fait partie stratégien'ireo zany ozy izy de teny mihitsy aho zake raha zany kosa raha aloha tena miemotra kely maka recul fa tsy za manokana aloha tsy mety amiko zany isy malagasy latsaka zany raha io zao izy efa tena tokony zany re olona tena teny anao atahina iza zavatra tena makararo foko mihitsy mahita an'io hoe ohatrany hoe maty foana ohatran'ny alika le olona maty ritina andrano de alefa any anaty dalina inona mahatonga namanana zany toe-tsaina zany nana za zao nananjafy kely mbola voateraka ny zanako vavy anankiroa zany ray moa telotona de nyray voateraka de mahita ny vidin'ny ain'olombelona hoe hay moa zany manahirana be ohatry zao mamelona nyty zazy ty sy niteraka nyty sy de lasa manana saina zany hoe kanefa le mamono an'ilay ohatrany tsisy dikany akory any Madagasikara zay zavatra zay no natonga anao zaka misy vidiny loatra ny ain'olombelona na adaly io na endro na inona tsy manana droit tsika amonony io fa ny mahagaga anao tena am'le fitondrana zany ohatrany maivana amin'ny fotsiny teny hoe Rajoelina nampamono an'io na za moa nampamono an'le olona io araka ny teneniny zareo de fandroana devoly ny vahaolana an zareo sa ve hoe reo vahoaka reo tsy nampandany azy tsy naharary azy de tsisy fotony ihany manome teny ohatran'izay raha tsikatry tahina reo isaky mamono hafa de tsy mba mamono hafa amin'ny rano fa mamono hafa amin'ny lasantsy zany izy ihany mandrehatra le afo hitetaka be raha ohatra lohanao marary de fanafody tongotra nomeny azonao le tiako tenenina zany ery zareo zany tsy mitady solution amin'le zavatra ina satria iodinany fotsiny le problème zay le hoe misy faty olona Rajoelina nanao an'io zao tapaka ny jiro sy Rajoelina nanao an'io de enina fotsiny ndray hono olona maty ino atany saina zany efa naheno vaovao tamin'ny iana zay fa efa amin'arivo no maty fa amin'arivo fa zay hitatsika eo Facebook ihany no hitatsika fa amin'arivo ny efa maty am'izao fanolony zareo micommuniqué de hoe enina hono ka oui ka ny sary avoakatsika reny hoe de enina fotsiny sa apetapetaka fotsiny le sarin'olona reny sa tsy mahay manisa akory zareo eo mantsy le izy le fitenitenenam-pona zany ndray mivepanina antana ity mandray miteny hoe misy olony Rajoelina ndray zao fandehan'io zany zao fandehan'le izy
nahazo vavaon'izy io mihitsy dia hoe chef Cisco an'Antananarivo zany no le olona sambotra dia hoe le vadiny zany le nisary kaiky sary adala mody le mitanono tadidina le vehivavy ohatra tsaratsara tarehy iny dia hoe adala iny dia masaika ana fa nitatra le izy dia amin'izao fotoana izao matoa le olona mbola chef Cisco efa tapitra novaindreo daholo iny ny olona nitazona efa raha fa matoa le olona mbola teo amin'ny chef Cisco fofongony dia efa niasorona hoe Cisco dia miaraka aminao zany le olona ano mantsy le izy azony tiako atongavana poste Cisco zany poste politique zany raha matoa iny tsy nesorinao satria efa nesosorinao daholo le be pokotany ara zao solonao misy solona miaramila dia maninona chef Cisco ny tsy nosoloanao fa matoa iny tsy nosoloanao zany namanao ihany dia mipangatena ihany zany zareo possible mihitsy niaraka tamin'ny radio iny olo iny taloha fa takandreo niaraka tamin'ny radio namadika palitao manao azonao dia izy daholo zavatra lozika be ne zany dia io mantsy dia dradadradaina be dia io moa tsy navoaka le anarana chef Cisco fa mino fa avoakany zareo amin'izay io raha pitra après an'iny tinenako an'iny fa chef Cisco an'Antananarivo nitratra nanao an'io zavatra io chef Cisco an'Antananarivo zany raha ny tokony izy zany raha fanao an'ity mampime io dia efa tokony dégagény etsiny ely zany satria poste politique zany mifehan'ny fampianarana zany chef Cisco zany tsy ilainy zany raha pro Rajoelina na pro Ravaloma tsy ilainy zany hoe sorony ihany zany fa matoa ny tazominy teo dia nilainy miara-miasa aminy zay amin'izay tena hoe miara-miasa ankehitriny mihitsy miara-miasa amin'ny ankehitriny dikan'izay raha ohatra ka iorangahy tokoa ny responsable dia mazava be fa marina zany le nitenentsika hatramin'izay hoe io fitondrana io ihany mampanao sorona tadidinao tsara ty tenitsika ity rehefa mitenitsika sorona io dia miakatra daholo mpamono afo tamin'ny petrolina hoe tsisy an'izava aza miteniteny foana nisy vehivavy nampimezay raha moa taty dia niteny aza miteniteny foana fa entina anakorotanana fitondrana fotsiny avy eo na le olona concerné le raha mika mihitsy nanaiky sorona tam'le zazakely le 12 ans safiry taona izy iny sorona nanaiky mihitsy sorona teny daholo zay voanangina daholo rinandra rehetrarehetra hoe ay ve tsy niteniteny foana ry rapetram-bava sy tahina tamin'le nitenen'iny sorony tsika eny tsy mamoaka hevitra fatany fotsiny hoe araka le teneniny hoe mitady lazy fa tsika zany zao natao hoe lanceur d'alerte itsika mampafantatra ny olona zay zavatra tsy lazain'ny télévision sy ny vaovao sy ny mpanao Madagasikara isika ny mahasamby teny an'izay dia mifantatra vaovao ny vahoaka ny zava misy marina mitenitsika dia rehefa ny zavatra tsy fantatra le olona mantsy hoe ny fiampanganany tsy mora zany miampanga hoe fitondram-panjakana manao any tsy mora zany fa matoa le fitondram-panjakana tsy manadio ny tenany amin'le fiampanganany mihetsika fa midikodina dia anjaranareo vahoaka mieritreritra zany marina ve sa tsy marina fa manadio teny izy dia avy izy ndray manamarina ny zavatra lazaintsika tahaka an'le resaka fanondranana tany a Dubai nanaiky any eny Mikael hoe nandeha tany tokoa izy fa lazay fa hoe ka tsy ilaina le izy tamin'ny sécurité efa dia misy mamono hitanao zay satria reny zavatra reny tena censé hoe tena tsy tokony fantatra ary zay asa ataony rehetra tena tsy mitsangana ho responsable izy tsy mandray fa ailika any arivo foana mandaka baolina foana zatra an'izay izy ka olona tsy natokana izy eny tsy nieritreritry hitondra fanjakana hoe tanao mpanokajy tao mpanao tsy afany nandaniny fotoana ny 3 volana sa 4 volana izy nytao Rajoelina mbola nitetateta namokazy io mantsy le mahagaga dia problème andreny olona reny normal reny raha ohatra vao namena sehatra dia tonga dia manao rapadango angalariny daholo izy azo angalariny azonao izay mantsy mahatonga ny olona manontany fa maninona ianao no lasa monsieur focalisé amina resaka hoe sodiaty fa amiko tsisy rariko andra vatomanga fa le zavatra ataondry zareo amin'izao fotoana izao koa hoe halatra behivavy tsy menatra hoe filoham-pirenena ianao dia fitobila halatra no entinao mandehandeha ny tanàna mamenatra anie zany tsisy refiarovana an'izy zany fa nataontsika tobilina valomanana reny dia teneniko hoe fa manina tobilina valomanana entinao mandehandeha anisany tena hoe mampirondrina sécurité satria olona anao moa rehefa dahalo amin'ny fitondranao dia olo dahalo koa no manodidina anao mianakavy tsisy atahoran'olona anao satria ekipa anao zay reo ekipan'zareo alefa manao perquisition dia avao dia hoe migadra nefa tsisy suiteny le famonoana olona sorona ohatrany tany Toliara Zavarira misy assistant parlementaire na olona ambony ao dia tsisy suiteny normal be zay any mantsy le izy tanao le izy ny toetsain'ny malagasy indrindra mpitondra zany dia ao anatin'ny halatra taony dia avadika resaka politika fotsiny diovina amina resaka politika le izy tsy mbola nisy lalàna teto ambonin'ny tany hoe ianao tsy ampangaina akory aloha fa ohatrany hoe ayahiny ianao fa nanao an'izao fa no fiayahinanao dia alaina ny poketranao ty ampiasainay aloha tsisy an'izany firenena eto ambonin'ny tany
eto ambony tany misy ny atao hoe présomption d'innocence. Zany hoe ny olona ray zany raha voapanga tsy tonga de efa hoe melika iny aloha, mandalo fitsarana iny vao hoe meloko ianao satria zao, fa tsy mbola hoe mbola ianao inona fotsiny mbola anona de efa melika ianao zany. Any mantsy ny adivako am'izao fotoana zao satria tsy marina fa mety hoe sody aty ny tratran'izany fa mety ny olona tsirairay avy am'izay zany hoe satria lalàna navoaka ny zareo izy afahana mangalatra de possible mihitsy ny session Besoa ohatry nisy an'izay Besoa bolana de nalaina ny entany mbola zay tsy mahatonga ana tsarana mijoro hoe zany zavatra zany azo atao politika nefa ny azo tsy avadika politika fa danger ho an'ny vahoaka malagasy indrindra ho an'ny mpampiasa vola. Fantatro tahina ve fa tsisy investisseur samaka Madagasikara tsony tsy misy tsony tena matao nefa Madagasikara mila an'izany, mila olona mpiasa vola fa tsisy tsony satria lalàna débile be hoe ianao vao miteny fotsiny hoe mpangalatra io olona io tsy misy fitsarana fa tonga de alaiva aloha de efa nanan'io zay fotsiny zany de efa afahana manala anao fanananao. Ahoana moa tsy jononao am'izany hoe Madagasikara mbola tsy mahaleo tena, Madagasikara mbola tsy afaka tsisy olona manangan-javatra zany mihitsy eo raha mba de ny olona zay manao an'izany tena angalarina daholo ny fananany am'izay ny olona manao an'izy io mafia ny areo rehefa mpihinana mantao tsika mianakafa raha anantana indray sazy ny anato am'ty hoavy am'izay tsika iny ahoana indray fomba fa tiako mihitsy mampiresaka anao mahafinaritra mihitsy mihaino anao satria zay zavatra efa nandrasako hoe raha tonga any de tena tsy maintsy hoe za zany loatra mivadika mpanao gazety kely indray eto rapetapata ahoana indray hoe ilatsaka ny sazy aiza ny tany ilentsika tsika fampihinana manta fampihinana manta tsika ao ilatsaka indray ny sazy ahoana fomba fijery zavatra niseho nanomboka février ka hatramin'ny tany février de efa nandefa taratasy ho an'ny fitondrana tetezabita zany SADC. Zavatra nalefa voalohany aloha de hoe ny sazy voalohany miatra aminareo de tsy misy mahazo milatsaky nareo amin'ny prochaine élection présidentielle, tsy misy forfait daholo zany reo manomboka any amin'ny Mikael zay manamana na Sikeny sy tsisy mahazo milatsaky reo zay aloha de trapaka izy menakavy de mieritreritra izy hoe zay ohatran'izany fa ahoana fa izy zay tokony fahefanako zay tiana ihany io mitante essence izy de nandeha nakany Russie nandeha nakany tava Afrika vitsivitsy reny. Ny zavatra tsy fantany ny olona nefa tsy fantatry le fitondrana amin'ny mahafitondrana anandro azy eto ambony tany mifandraindray daholo reo organisation rehetrarehetra reo. Tsy misy hoe Madagasikara afaka hiantehatra amin'ny Russie fotsiny zany. Russie ry sahirana ko inona ny anteranao aminy. Russie nefa misy cyclone inona mba nomeny anao vary 3 taona. Russie nefa firenena matanjaka be vary 3 taona nomeny anao de meny kely. Efa nazavaiko mihitsy tamin'ny fitondrana tamin'ny deuxième république Russie tsy atsina mezan surtout izy niaza aleo ny volany amatsiny resaka fitaovam-piadiana fa tsy omeny anao zay tany mahatra tsy mena tanky anankiroa tsika de tanky anankiroa inona vita amin'ny tanky anankiroa tena mampime ahoana cyclone misy tanky anankiroa menao atao inona tanky divana fantrana ka zay le tiako tenenina hoe zay le izy hoe zay le fahadondronana satria mieritreritsika zany hoe afaka miala amin'isy communauté internationale le fa après am'izay rehefa hitany am'izay mbola zao ny zavatra nisy ny frantsay aloha mbola tsy niala tamin'ny fanomezana fanampiana satria misy zavatra ngeza be tokony fantatro vahoaka hoe ny karama mampiasa mpanjakana rehetra ao Madagasikara neka mbola ny Union Européenne mandohan'io ary ny frantsay isan'ny toteny ao amin'ny Union Européenne zany hoe tsika vahoaka malagasy zay avy reny kely indray mandeha hoe zafady fa ny karama mampiasa mpanjakana rehetrarehetra 100% karama mampiasa mpanjakana mbola ny Union Européenne mandoha azy. Ny frantsay zany mbola manana zay fahefana zay hoe manapaka sy mbola manohy an'io. Nanao intervention frantsay hoe aza mbola tapahana fa tonga de zava-doza nisy eo raha ohatra ka tsy handray karama tsony mpiasa mpanjakana reo. Sany Rusiana angamba ny andohana. Izy ny Rusia andoha zany eo aloha zay tsisy. De zay mbola nilalon'olo anaty fa ao nelan'elan'izay nisy andreny fampiatsonan'ny Mikael Nakaty sy ny karazany de teneny frantsay izy hoe tsy afaka hitenira an'io zavatra ela zahay fa mila anareo manaraka ny tenin'ny SADC satria zahay frantsay koa tsy afaka andeha nohatra foana ny tenin'ny SADC satria raha ny tena marina koa ny Union africaine sy ny SADC anie ny frantsay koa isan'ny tena ambadika io zay tena marina le olona tsy tokony ampahafantarina antsika zany hoe io resaka organisation internationale resaka Union africaine CEDEAO SADC sy n'inio misy frantsay foana ambadika io satria frantsay nisan'ny nanana zanatany be indrindra. Marina fa hoe nisy ihany zanatany anglisy fa ny frantsay sy ny anglisy mitovy ihany reo. De zay le izy
rehefa tonga am'izay fotoana raha nalefa nakatira mihitsy zay moa le teny hoe takavody io la zany netiny ndraisa macron fialakatamaina sy takavody ny azony tao oy satria ny antony oy satria ny antony ary tadidinareo tsara izy le nanao an'le fionana tamin'ny diaspora de niteny izy hoe tsy nitovy mihitsy mifandraisana anatan'ny Russie teto izy satria teto izy tsisy ny rarahana amin'ny olona nena tsy président ianao sady tsy lambahoaka ianao mbola mangalatra fahefana mierim-boninahitra be tsy nitovy mihitsy ny tsy fantany nefa anatan'ny Russie koa ary izy fahafahambarakany ireny hoe ianao raha mandray vahiny za zao raha mandray vahiny ianao na hoe za mandray anao de za no miandry anao ao an-tranoko de tsy de iny atonga fantampime ianao le siny miandry trano de tonga nataon'olona resabe fa itsy tanao resaka diplomasia izy tsy hainy zany tsy hainy le izy fa le olona vedrana fa ianao no menatra hoe le olona enim-boninahitra mihitsy tsy enim-boninahitra zany président nataon'ny olona mpiandry trano tao président de manomana ataony any aloha Poutine de rehefa vita ny ataony tany diny am'izay izy tonga de ameo fatina tankoroa anankiroa any izy tankoroa reo de ameo vary telopolo taona fa tsisy inina azo tany tsisy izay zavatra zay mahatonga andreo paniky satria niverina am'izay ny SADC dia namaritra hoe tsisy azo atao afa-tsy ny fiaraha-mitantana ao Madagasikara mazava be satria ny antony tsapan'ny SADC hoe tsy populaire le fitondrana misy am'izao fotoana azonao inona ny tsy nitovizany tamin'ny 2009 tamin'ny 2009 indray nahita ny SADC trop populaire loatra ngara-jelona tamin'le nanongana satria be loatra mifankalan'ny olona ngara-valomanana de teo no natonga ny SADC hoe tsy misy mahazo milatsaky nareo lahy afaka milatsaky ny ngara-valomanana raha ohatra ka fa fantatry ny SADC koa hoe hosahirany izy satria ny mpanombampomba ny rajoelona tamin'ireny fotoana ireny natanjaka be mihitsy ka raha ohatra ka tsy avelanao ilatsaka fotsiny rajoelona fa avelanao iratsaka raha valomanana tindraka be omaika rongatra indray tena niny fa tamin'ity tena tsotra be ny tenin'ny SADC hoe tsy populaire intsony io fitondrana io tsisy vahoaka manohana an'io za moa ny teny hoe 1% fa tapahako ny tendako raha mety 2% io fa ny tena marina tomany vahoaka malagasy am'izao tena marina zany de zay hoe mba isovela fasy fotsiny satria bon ahoana koa moa ny andeha anesoranao azy fotsiny ao SADC moa zany le hoe fa nanohatra fanokana-panjakana de tsy mbola andeha koa andeha hanohatra fanjakana fa mekitsikopo kely ianao anankiray tahiny tamin'ny voniala ny ngara-joelona de nanao niditra ny SADC ny teny hoe tsy maintsy averinay ianao de miaraka miaramila ny SADC nisy zany antanio rajoelona afaka manamarina zany fa rajoelona ny tsy nanaiky izy hoe tena manjary manahirana eo anatrihan'ny tafika malagasy de alao zao ihany aloha fa ho alaminay io de niala SADC eny ary oty rehefa zay tianao teny fanajan'ny tafika malagasy zany zay moa zany fanajan'ny tafika malagasy teneko zany tsy misy niteny an'izany hatramin'izay fa za manana zany am'izao fotoana zao ary niditra tsy hatramin'izay SADC hoe efa trop loatra efa be loatra ny zavatra tsy milamina ntsony ary hitany koa niala tataon'ireo sy atondrika ala vorontsolo zay fantany enge zany tsy hoe odigisy izy ino tenana isan'ny tena tenana de teny an'izay SADC hoe tsy maintsy misy ny fiaraha-mitantana fa averina indray resaka hoe mouvance rajoelona mety raha valomanana mety raha jaona ary mampianana tsy haiko zany fa tsy maintsy misy am'izay fiaraha-mitantana efa nanantona ngara-joelona ry zareo de samy mieritreritra zany hoe ahoekera izay na ira Mikael io raha tsy afaka nandaha intsony satria raha vao mandaha eo de inona ny sazy sazy aloha ny lista rehetra izy menakavy mety hoe sazy fotsiny koa misy tsy mampaninona fa reo ny olona mpangalatra de inona zavatra mafaly an'ireo mivezivezy aty an-dafy io le makale Dubai mivoaka roapinanina mitsangatsangana mandeha jet privé fa am'izay fotoana zay rehefa mitotona ny sazy vao mivoaka an'ireo tonga de raisy-potsiny ohatran'ny valala samboromboka azony olona gadragadraina tout le monde zany afaka managadra na ary Mikael ary azony olona sakanana gadrainy ny olona dikan'izay risque ao anazy mihitsy izy io sazy io efa sazy international io fa tsy sazy tsony amina firenena donc zany ho samboromboka fotsiny eo na raha vao tsy afaka manday izy aloha ny vola rehetra zay nangonindreo ka nalefalefa zay mba tafavoaka moa zany fa volan-detra vao coince au Madagasikara daholo fa tsisy banky mety mandray na le mpamotsy vola Maurice tsy mety mandray volan'ireo ino le niteneniko eo ohatran'ny faniry soa za tsy miteny mandana mangaratra fa manana ao misy efitra asa hoe ngamba zareo amin'ny vola misy efitra ray aondra zareo ao amin'ny efitra ray feno vola de hoentina hoe zaolo le vola zay mampitapy azy mihetsika mihitsy ny tombany eo amin'ny vola misy tomba iny misy tomba iny oe hitakita amin'ny bebe nolona miteny an'izay mihetsika ao le vola tsy azo atao ninino ao de ao izy de miefika an'le vola ao miefika an'le vola fotsiny eo taty izy nahantra velona sendra ny vola rehetrarehetra ndray tsy hita zay atao mitovy amin'le mahantra velona taty ihany fa ny tiako tenenina aminao hoe izay ny danger ho an'ireo
Sy volany zay natafavoaka ka any amin'ny banky sasany dia afaka zeleny zao tontolo zao ihany koa. Banky rehetrarehetra zany mahazo hoe volany reto tonga dia tsy afaka mivoaka intsony. Miandry aloha dia efa miandry amin'io trano zay vidividian'zareo ana Madagasikara io dia efa iny eny mazava ho azy ohatra fitondrana rehetrarehetra nanangana trano sy nangalatra tao nalainy vahoaka ho azy daholo. Na doran'ny olona za tsy mamporisika fa rehefa tianareo dorana doro ihany fananam-bahoaka zay tiany vahoaka anaovana an'io fa izay le sazy zay mahatonga andreo tsy afa miala intsony. Inona tonga le fihaonana maly teo amin'ny Mikael Ravalomanana sy Rajaonary Mampianina. Zany efa hanao sarisary amin'izay hoe andao hanomana amin'izay tsika fiaraha-mitantana. Azonao tsy afaka miala intsony izy. Rajoelina sisa mbola tsy tao satria Rajoelina ty ivelany. Fa azo considérena koa hoe niaccepteny le fiaraha-mitantana. Raha izy telo lareriny hanao an'io dia fandefasan'ny olona rivotra fotsiny anao tsisy raharano zany ao. Tsy fiaraha-mitantana zany amin'ny olona satria ny hery mbola matanjaka anankiray tena matanjaka indrindra ary Rajoelina. Rajaonary Mampianina izy ny olona mpanohana anazy ao. Tsy manana na député iray akory izy mpilovi lehibe voko tandera tsy anana. TGV ihany angeny no nanohana Rajaonary Mampianina mazava ho azy. Zay le tenenina hoe tsy mendrika akory ary izy hanana mouvance fa hoe vu hoe ancien président izy dia loha sy apitiry fotsiny fa tsy maninona e. De toute façon izy ihany koa ny ao ambadika resaka fanavozana io ne. Zay zavatra zay mahatonga le zavatra misy amin'izao fotoana izao hoe fa manomboka mandeha any amin'le sary manomana ny sain'ny olona amin'izay le fitondram-panjakany izy le fiaraha-mitantana ka zavatra tiako fantatrareo vahoaka fotsiny rehefa risy ny fiaraha-mitantana. Za manokana aloha tsy manohatra an'le izy raha hoe izay ny andeha filaminana satria za mino fa raha fa raikitra ny fifidiananao dia fantatra hoe iza ny lany eo. Tsy teny anarana fa fantatra ny lany eo. Fa ny tiako tenenina aminareo fa moyen anankiray io haniliana an'ireto le olona fatritrany olona mpangalatra tsisy inona ataony ry Vorotsiloza sy ny namany sy ny rehetrarehetra reo tsy maintsy voataka reny. Ary izay zavatra izay no eritreretiny hampilamina ny firenena io aloha satria raha hiaraka hitantanao reo tsy maintsy ifandotandroka. Raha randefa olona tsy maintsy olona be mikondona nefa tsy olona malemilemy anafisafanao zany. Efa hitany daholo ny mpamadika rehetrarehetra donc zany tsy maintsy olona be mikondona afaka hidotandroka am'ireo. Zany ho tena lesona io président Rajoelina zavatra schéma misy amin'izao fotoana zao lesona io. Tsy misy stratégie be intsony Rajoelina mantsy miteny je suis un stratège fa tsy ilaina stratégie be intsony io. Tsotra be valiny na ianao hiady na ianao mbola omen'ny olona nidaka fitombenana indray. Moyen anankiray zany io ahafahanao miady mandotandroka hoe ok zay olona zay délégation alefa koa dia olona matanjaka ara-tsaina sy afaka mandotandroka an'ireto. Za raha mbola mamiteny hoe misy miaramila ampidiro ao aloha ifandinjao amin'izay satria zay ny tediavindreo miaramila reo koa ne ame fahefana zay ozy izy ahafahanay miady amin'ireo fa tsy rehefa tsy hoe andeha ho any amin'ny fanokana-panjakana atohanao fanananao an'ireo. Dia izay zavatra zay no tiako nazavaina foana tamin'izay hoe tsy afaka ialana tsony io resaka fiaraha-mitantana io. Tsy afaka ialana tsony io mety volana ho io dia zavatra iseho. Mety amin'ity volana ho ity dia iseho fa amiko manokana efa solution iray aloha zay. Efa solution iray dia anjaran'ny tsirairay avy amin'izay manomana any izay fanomanany any hoe etsehana ve ny ekipa sy nina fa reo vahoaka reo io no tiako tenenina aminao farany tahina amin'ny hoe reo vahoaka mpanohana an'izy reo miandry kendrin-taona fotsiny miandry topy. Miandry topy. Dia zay reo dia mihetsika. Miandry topy ka hitako mihitsy tena be dia be le mpitarika tsy tena za moa zany ialako sindritra fa za tsy tao amin'ny mbola tsy niaraka tamin'ny nanohana ny Ravalomanana na Ratsiraka na iza fa tamin'ny nanaovako politika tena hoe tafiditra lala zany dia tamin'ny fiarahana amin'ny TGV. Raha tsy tena zany raha ny TGV manokana tena fa be dia be. Maninona tsy mamenatra miteny an'izany manko raha ohatra ka hoe nandroso anao zany un pas en avant zany ka misy loza be eo azo atao tsara miemika. Ary izay koa mbola ianatsoko ny président Rajoelina hoe marina fa hoe nisy an'iny resaka jiro sy rano iny fa azo atao tsara ny tsy mitazona ny ampo hoe vahoaka ny fidy anao reo. Isaorako azy mihitsy nanomoaka ny teny fampahirezana iny Rapetsambava hoe satria indroa deux mandats izy lanindreo vahoaka reo rariny tsy mila hoe alahelo atazomana ampo fa vahoaka nanenonareo vahoaka diso lalanareo ohatra ny zanakadala ihany voakapokapoka tany dia afaka miverina eo amin'ny ray aman-dreny ihany koa azo atao tsara zavatra zay. Paramètre ray fotsiny ty ary zay ny tena ny amoa zay ny tena isan'ny tilomako hoe ny any tena adversaire ao Madagasikara ankoatra ny mpanao politika mangalangala fa ny tena adversaire tena hoe makafaka ao Madagasikara ny dia karana zay mpitondra rehetrarehetra fandimpotoana nanomboka tany amin'ny Ratsiraka moa nisy kely efa Ravalomanana za Albert sy ny rehetrarehetra reo karana ny tena milalao marionnettiste amin'ny filazage.
Fotoana zao ahafahana am'izay mijery hoe ahoana ny fialana amin'ireo. Efa nitany saiko teo daholo iny zao le farany teny hoe porony Tamatavy diako porony Tuliara diako Majunga nefa lasany karany fa nasehoko tao ny sarin'le olona. Tena fa zava-doza zany hoe tsy hanao tsony ny poro, tsy hanon gasy tsony ny poro. Fampidirana zao zavatra rehetra tiany ampidirina rehetrarehetra zao. Ny tena olana dia famonoana ny voka-bary. Maty le mpamboly gasy kely mivarotra ny variny ary satria amidiny karana mora be aloha zao vary dia faly ery ny gasy nidina vidim-piainana. Fa tsy haino fa rehefa kelikely am'izay rehefa maty am'izay fambolena malagasy ampiakariny am'izay mety 10 000 ny tena kapoaka. varotra tanindrazana mihitsy neny tena zava-misy. Varotra tanindrazana zava-misy. Dia zay mahatonga anahako hoe raha ohatra ngiara-joelona ka tena hoe am'izay conviction zay hoe ndao amena Madagasikara malagasy am'izay rangahy Madagasikara io mariako tsara za tsy miteny ny karana mpanao masikita akory, tsy miteny ny karana manao taxi tsy reny ny problème fa reo karana mafiazy tena hoe manao zay tiany atao rehetrarehetra sady aty izy ny aty fanao an'ireny asa fantatry tahina hoe rehefa misy ny deuxième tour amina fifidiana présidentielle dia sady mamiaty izy mamiary zay ny tetika adin'ireo zany hoe gagnant foana izy zany. Maresy ny mampanina azy mihitsy tsy olana aminy zany mandeha mandany vola ary zay zavatra zay mila fantatro ny vahoaka hoe maninona reo karanareo izy mitondra dia izy foana ny rôle satria izy manao cotisation enjana be ary anomezako tsiny amin'ny malagasy hoe fa maninona moa ny karana mahavita an'izany fa maninona tsika gasy tsy mba mahavita mirahina amin'ny resaka ara-bola. Hitanao nanao tsika zao nanao antso avy tamin'ny resaka hoe ndao hifanampiana na dia mena an'ireo vahoaka kely manindreo ary za olona roa mba namaly ahy tamin'ireny gasy anankiroa mba namedana meseky moa veriko le seky rehefa tsy tanteraka le izy dia gaga be hoe mandraky nefa fahoriana avy rangahy dia tsisy firaisan-kina le volany tsy hoe aty amiko atao kina raha volanao zany tsy ohatran'ny sasany akory hoe andeha hita angatakaty vola nanaovako an'ity zavatra eo amin'ny resaka fihavanana malagasy mihitsy ny tena zay mahatonga na misy manentana foana zany sanatria eo nampiadian'olona resaka rangangitin'olona tamin'ny adopoto teo dia tsy mifankatia fa tena hoe tsika malagasy mihitsy zany tena mila mifankatia mirahina fa zay ny anisan'ny mahatonga an'io zavatra zay satria tsika diso tia tena loatra dia mora amin'ny olona mampisaraka atsika. Avy eo rehefa tsy mankarary fo mazany Tomasy io tena mankarary fony io hoe avokavoko Madagasikara nefa ny ino nanaovana azy ohatrika hoe tany nandalovana ady zany ry Tomasina am'izao idiran'ny cyclone dia io voarodana tena madio tena madio marikiriko mampatsiaro aho tamin'ny mbola niaraka tamin'ny Rajoelina resaka sosial raha mampatsiahy kely fotsiny ahy eto ohatran'izao zay fa tany Tamatavy ta ohatran'izay indray tsy manatranto zay reo olona reo tena tsy maintsy tena tohananao ary magaga anahy koa zany dia zao alohany marina hoe nisy ny teny manko tao hoe efa nomena an'le porsec 3 moa zareo sa 4 dia tsy nety niala teo dia zay nandrodanana an'io an'io anao ve nefa ny porsec 3 lazaina koa hoe tsy mahazo manao trano biro koa reo olona reo amin'io porsec 3 io le namiana findrana io dia ahoana moa zany natonga ireto olona reto andeha hifindrana nefa tsy asiana manao trano amin'ny biro koa any dia tongisinao le tranon'olona dia mijery ianao amin'io ny social misy vadiny filoham-pirenena dia tsy mba mihetsika mijery an'ireo zaza matory ivelany ka vola fanampiana namena ny Tamatavy raha izy mirahavavy nalodina an'le volako any an'ela izy vadina za moa tsy teny filoham-pirenena fa vadiny filohan zareo vadiny fahavoazana iny zany ny vadiny izy 5 rahalahy reo nasiana ny tantana an'le vola fanampiana naodiny izy menakavy le vola izy 5 rahavavy izy sy ny rahavavy ny avy tany nasiana zirely le vola tsisy hita aizako vahoaka ve dia hoe mena vola 2 hetsy ianao dia mitatra le vahoaka kely 2 hetsy ara mbola mpitambazana taky nanao le mambanao rehefa natao nefa nikajy satria izay mihitsy ny statistika namen'ny mpamme vola zany zao mpitalo ny vola tokony azo tany tokony nazo 25 millions sy raray avy isa-tokantrano ny tany Tomasina tamin'ny cyclone iny fa volany zany fa nefa ny 1 million namenan'le olona dia imagine eo am'izay amina olona ianareo zany ry vahoaka tena zay mihitsy ny vola tokony ho azony 25 millions 25 millions isaky ny tokantrano Tamatavy dia ohatrinona zany ny azonareo asivotsory fa 1 million ny azony laharana na filafilanana azy ary misy sasany ara tsy nahazo akory satria nahodiny lehibe mpitany raiky sasany zay le problème le firenena zany andalana ohatry ny fiainana tena ohatry tena nefa tokony 25 millions isa tokantrano zay le problème
Hitanao ohatry ny hoe zavatra ohatr'izany zao tokony raha taty an-dafy zany efa scandale efa filaharana be raha tanàna tondra banderole many amintsika izy ohatry mangingina ohatrany tena ohatrany hoe ohatrany lasa fety normalisen'le olona le fahavoazana problème zay tena miseho isan'andro loro hoe ohatrany hoe tsy haiko hoe le saina mihitsiny zany efa voangamba io resaka port io fa nazavaiko moa ny port zany ane port ny fananam-panjakana am-bahoaka zany port fananam-panjakana fanjakana dia fanjakana vahoaka zany hoe ny tanin'ny port zany a azo atao ihany tanim-bahoaka tanim-panjakana nandritry ny 70 taona reo olo reo nasianao nanangan-javatra tao taratasy ara-dalàna hoe ara-dalàna mandeha amin'ny domaine anao fitondrana fandimby rehetra rehetra atao anatin'izay 70 taona zay tsisy nananan'ireo olona reo quelque soit ny antoko nisy azy satria nalala hoe trano amin'arivony kosa avy eo ravaravainao komsa fotsiny fa am'izao fotoana izao satria efa lasan'ny karana Madagasikara dia miteny an'izay ny karana ilaina io a dia manaraka fotsiny reto olona mampimekely reny dia manaraka midy amin'ny karana ane io e midy amin'ny karana io ny port tsy manana zavatra atao zany fa midy amin'ny karana io zavatra io dikan'izay a le vahoaka zany am'izao fotoana izao na tanim-panjakana zay anazy amena ny karana fa ny taniny anao manokana koa mbola bodoniny karana dia resy foana ianao tsy mbola nisy tao Madagasikara tahina ka hoe karana gasy ny tosy karana ka naresy zany non tsy marina tena marina zany dia inona arakarana no mikarakara dia tany dia resy valy dia mivoaka fa raha gasy zany mbola dia zay le tiako tenenina aminao hoe inona mbola antenaina amin'le gasy inona mbola antenaina amin'ny Madagasikara zay mahatonga antsika mijoro za tena miteny mihitsy hoe mety possible an'ireo olona tsy amin'ny taonanay mbola velona no mety ampitorosa amin'ny Madagasikara fa io rehefa manana tanjony ianao tsy maintsy mihetsika ianao vao tonga amina toerana ray fa tsy hoe mijoro manao magie ianao nga hoe dia mijoro eto fotsiny afa tiako azy zavatra ity dia nanidina tany amiko fa tsy maintsy mandroso ianao aloha izay mahatonga anay mijoro hoe mandroso zahay zay tsy mahalala hoe izy vokany sa tsy izy vokany fa rehefa tsy teny ny afa dia anao zay miteny mikaikaina be zao ny vahoaka miresaka jiro tena tena ray volana no tena teneniko anao efa niteny an'io a resaka jiro resaka délestage misy teneniko tamin'izao zaka hoe 2027 io vovova ny tantaran'io mihitsy ny mila fantarina inona moa io délestage io ny délestage aneka ny karana ny eo ambadika io ary ny karana rehefa tsy voaverinao ny volany a dia sy tiany anaovana anao dia ahoana ny roany Mikaela hoe roany le neleka problème an'ireny a zay le hoe ary amin'ny lomo marary dia ny amin'ny tongotra no mena pomady mialatsiny ary vahoaka asinao le izy satria ny antony a tsy maintsy mitady amin'izay hoe inona indray ahilika izany indray rehefa zavatra ity fenao avy miteny fa infoandray ny elegreo manome vola kely miliara miaraka amin'ny valizy dia tsy hiteny ndray fa lamina ny rehetrarehetra tsy ny aneleky indray no roana fa rajoelina indray ny ambadika io ka zay tsy ny aneleky indray fa rajoelina ka ny ambadika io raha nandinika zay ohatran'izay foana mampime le izy mampime sady mampalahelo mamena tao zany fitenenan'izay satria ny antony a marina fa ny ankabeazan'ny vahoaka aloha fa mahalala an'izy fa me fotsiny sisy zay le hoe mampime fa mampalahelo koa satria le vahoaka koa na ny ankabeazany ary malala dia manginana fotsiny zao ny olona mpitarika bidon jaune zay ny diplôma dia lasa inona izy zao gouverneur directeur anany ministre nefa ny olona bidon olona tsisy ilana azy nakavola taty amin'ny zange manana ny tsy mana diplôma manana vocal ny baba miadivarotra vola mihitsy hoe mba ataovy eto zay zay fa tsy ampy anay le vola oui dia raha ohatra 100 millions no menangatany aminareo fa raha ohatra moa mihoatran'izay moa dia isorana sady nareo zy baba vai reny vai reny mba ho hitan'ny olona hoe zany eny fangatany babako toa e zay fangatana nataony hoe zay zany manaprove hoe tsy marina le hoe tsy voavidy vola fa nisy vola niodina mihitsy tamin'ireny tolona reny dia amin'izao nefa pura ny jiro tsy mandeha dia sany izy mikelo vanonareo miletika mihinam-bola jereo nge kala ililia lasa tamatavy tokoa tena hoe tamatavy tena tamatavy mihitsy izy zao fa ny anankiray tsy mety mahazoaina mihitsy le kala vavy ikala izy teny olona ikala kizitina fiteny olona iny ikala kizitina kely olona normal le reny eny olona mpiady atsena mpiady atsena ny asan'ireny zany tao amin'nisy taxi tao dia lasa tao amin'ny conseillère municipal tao Antananarivo dia zay fotsiny ilana azy miady atsena zay navoaroka azy tao amin'ny TGV i baba ary baba indray oui marina mihitsy renao zay mpiady atsena i baba indray vao niditra anazy poste dia efa nitaky an'le 13e mois moa miasa firy andro dia 13e mois mihitsy dia heritony 100 millions mahery
tena tsy napesiko a fa reny kosa aloha raha tena hoe tena milamina io a ho avy ny fotoanany a ho avy ny fotoana fa tena ho ampitaritina bidon eraky ny tanàna reny ny any ndraiky tsotra be tratra daholo am'izay zao ny olona daladala mpamosavy rehetrarehetra tsisy miafina tsony gasika renenene sy lay be tamin'ny fotoan'andro zay manana etika zay manana zao na le anarana fotsiny tsy mendrika azy tratra daholo tsy tapana daholo ny domo zao fitenenana zay efa fanontaniana petraka hitsoka izy ary nareo rehefa kelikely anareo afaka hitsoka ho aizy hitsoka ho aizy zay fotsiny a raha olona misaina zany za zao a tsy haiko firipolo minisitra fa tsisy minisitra fantatra fa tsy anakefatra angambany ao maninona ny sasany mba mangingina mipiripirina mety mangalatra koa izy a fa mipiripirina miafinafina izy fa retany sady mangalatra ny mbola be vavy hoe miaraka am'le fanondrokondrafana be io Ibrahim Traoré io Mandela io Mandela io zay le izy zay le fomba fisainana gasy moa zany tahina maranako an'le izy fotsiny a isika ty a nametrany olona fanantenana am'izao aloha ny amin'ny famoahana hevitra ho famoahana hevitra satria tsika malala zavatra betsaka lavitra noho ny vahoaka ao Madagasikara rariny tsika raha mamoaka hevitra fa ny tiako fantatrareo fotsiny ry vahoaka dia zao izahay koa akory tsy hoe averiko tsara zareo manana ny zavatra iainanay aty sy ny fiainanay vie personnelle anay aty vie professionnelle anay aty amin'izao fotoana zao zay tena hoe noho ny alahelo amin'ny Madagasikara sy vahoaka malagasy dia joro zay mandany fotoana zao ny andro fiasany e fa matoa zay nanokana fotoana mihitsy andao rangahy aloha araka konseky ila dia resaka tsy maninona zany ao amin'ny malagasy zany dia zay fotsiny tiako tenenina hoe zahay ny anjaranay miteny fa rehefa tsy hetsika ianareo dia miteny amin'ny rivotra fotsiny zay miteny amin'ny rivotra fotsiny zay averiko tsara izahay tsy misy vola raisinay amin'ny tinany kely ary tsisy tena tsisy raha misy olona nanome volanay dia asivo miteny eo izy zay kosa nanome anareo an'ity tiany proof satria tsisy olona me vola tsisy proof zany donc zany mba asivo mamoaka zay any fa au contraire an'ireo mpamoaka hevitra sasatsasany reo zay efa fantatrareo hoe tato izy mainty a zao izy lasa gris a dia zao izy mivadika fotsy a dia ohatra reo nahazo vola reo hitanareo amin'ny famoahany hevitra eny any ty zany totra mivadibadika ny lelamay zavatra tenenina mora fantatra be ny olona mahazo vola ka satria eny antony anazavako an'izany za moa nisy ny apanga tamin'izay hoe nahazo vola niaraka tamin'le député anankiray Anarivo Mamo hoe nahazo vola Antoine nahazo vola sy ny karazany dia zaka hoe raha mba misaina kely fotsiny nareo a dia zao raha zany nahazo vola na dia ataontsika hoe 10% le chiffre anteneninareo fa azon-drajery Soantoine na raha fa vitako nanokana ny fitondrany io efa vitako fa matety vitako tsy nahazo tsisy mititika ta dia za tsy fantatra koa raha nisy hoe zany vola zany sa tsisy fa rehefa miteny ohatrin'ireo mantsy dia mba asivo-profo ihany hoe nahazo 7 millions le olona dia ampiseho 7 millions le olona kosa ary na za raha mety hiaraka aminao mihitsy hoe tena tsy taporan'izany kosa fa hoana fa raha tonontonona fotsiny komsa dia ampangaina le olona hoe ianona koa nahazo tao anatiny mampalahelo le satria zay le toetsaina fa misaotra ny tahina nanasa misaotra ny mpanaraka ny tahina mino fa be dia be izy ao ary mbola vidéonao moa miparitaka be a dia sorako dia toy izy foana ny ianona fa ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanindrazana tia misy iny ohatr'izao ho an'ny samy mpamoaka hevitra mba ilaina fampizara hevitra ohatr'izao a fa zava-dehibe eo amin'ny malagasy dia mirary soa foana saotra betsaka anao saotra betsaka ny ara-petsam-bava dia saorana koa ny vahoaka manaraka eto afatra farany angambany mbola apetrako zay tena hoe anaratsin'olona amin'izao moa zany hoe forongony oi asimeko zay mihitsy za oi ary ny tanjoko miala teo io fitondrana io zay mahatonga nametraka foana hoe azo atao tsara mametra-pialana rehefa tsy mahomby fa azo atao otage ny firenena sy ny vahoaka azo atao tsara mametra-pialana rehefa tsy mahomby voninahitra ho anareo zany ary ianareo no eron'ny Madagasikara mahavita mametra-pialana satria fanavotanareo ny firenena mahatonareo mametra-pialana zay ny dikany amiko andresako azy ka raha mbola zao nareo mibody toerana hoe hitazona an'izao fahavoazana malagasy rehetra zay misy fiatraikana amin'ny tokantrano tsirairay faty mikararana san'andro tsisy fiovany tsisy fanafodiny dia tena hoe ianareo ny fahavalo-pirenena ary tsy anaiky koa zahay tsy anaiky zay satria tsy zay le zavatra ny fanarana fa fanavoazana no nangatahany vahoaka zay disy fanantenana amin'izao fotoana zao kanefany dia potehinareo ny fiainan'olona isa-tokantrano potehinareo le fiainam-bahoaka potehinareo le firenena ka eto zany dia mbola mametraka
afatra ho anareo zay mitazona fahefana zay manimba firenena manao otage ny firenena sy ny vahoaka io. Andriamanitra tsy andronareo andronay. Ny Andriamanitra zay atsonareo mandroaka devolo le mpamono olona io tsy fantatray fa ny anay dia Andriamanitra zay nahary ny ainay olombelona zay nahazahoana aina io vononareo miparitaka mikaranana eran'ny tanàna io. Eto koa zany ny teniko amin'ny olona mpanohana rehetra na ny indrindra fa ho an'ny ekipa rehetra TGV ho an'ny vahoaka ray manontolo, aza mbola mandevy tsotro be. Raha hoe indray ina moa ny fomba indray mandeha ny matavary aza mandevy tsotro be, fa ho avy le maraina vaovao, ho avy ny maraina vaovao azakivy fa kosa tsy mipetraka fotsiny ao an-trano raha misy ny fahavoazana zay iraisana. Ity tsy resaka hoe ny TGV no matimaty eo na ny tia manany hafa vahoaka ray malagasy ray manontolo. Ho antsika rehetra zany zao fahavoazana zao, ka aza mba torotoro fotsiny, aza miandry ny manisany maty any tokantrano any enina indray 7 arivo rahetsy iandro tapitra tsika mianakavy, fa azo atao tsara ny mitsangana raha ohatra ka miafara amin'ny ainjanatsika izy, miafara amin'ny avatsika ny tsohita maty milevina any anaty kanala any, atoraka n'olona anaty tatra any, aforotra n'olona any, azo atao tsara ny mietsika satria firenena ny resaka eto. Itsika no avy Madagasikara, ny zanatsika kely no avy Madagasikara. Eto koa moa za dia mametraka hafantsa ny andriamatoa président zay mbola izy normalement izy no tokony mbola président ary izy ny président amin'izao fotoana zao i Andrinina Rajoelina. Zahay mpanohana anao mbola tsy kivy hatreto ary soroko anao namoaka iny firanitsoana amin'ny vahoaka malagasy zay trapoarina amin'izao fotoana zao iny, tsy nitazony ianao hoe nanao an'ireto ny vahoaka dia tezitra, tsy nijery an'izay ianao fa nijery kosa hoe nampandany anao zay 2 mandat reo vahoaka reo. Ka isaorako sahady ianao mbola mieritreritra an'ireo vahoaka reo zay diso fanantenana diso lalana amin'izao fotoana zao. Miandry ianao mitaraina mitomany sanandro latsa-panenenana ny vahoaka, ka aoka ianao mba tsy hipetrapetra-potsiny ihany fa ataovy zay ny fomba rehetra ijerenao ny Madagasikara, ijerenao an'ireo vahoaka zay nifidy ianao reo. Zay zany ny androany misaotra tsika rehetra, misaotra anao Rapetsambava, misaotra vahoaka mpanaraka Madame Lewis, mankasitraka tompoko. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.